Manao zavatra zao betsaka izy nanerana ny toloskify tatsika tahaka zay tokony iombontsika fampandrosoana ty firenena ary zay ny tokony hobanjintsika satria raha ao anatin'ny lalam-pandrenatsika dia ny fanjakana mipetraka ao ray aman-dreny gasitsika dia dikany zany ny olom-pirenena mipetraka ao zanaka dia zay inona ny avaliako fanontaniana izy inona ny adidin'ny ray aman-dreny amin'ny zanaka dia inona ny adidin'ny zanaka amin'ny ray aman-dreny. Ny adidin'ny ray aman-dreny amin'ny zanaka dia manabe mikolokolo mitaizan'io fa ny didin'ny zanaka amin'ny ray aman-dreny dia ny manome hasiny sy ny manaja dia anjarantsika mamaly izay zavatra zay hoe tafaperaka ve zay adidin'olom-pirenena amin'ny fanjakana zay zay fanomezakasina sy fanajana zay tanteraka ny fanjakana koa ve le hoe fitaizana fanabeazana n'ilay olom-pirenena miara-mahita atsika satria fijery koa lasa misy elanelana eo amin'ny zanaka sy ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny mieritreritra hoe zao nitondrasako ny zanako, le zanaka mieritreritra hoe zao no tokony tondrasan'ny ray aman-dreniko anahy dia zay zavatra zay nipetrahana eo ampovoany hoe ndao hifanatona ny zanaka sy ray aman-dreny hifanome tanana dia hifanome hasina ny zanaka manaja ray aman-dreny ary ny ray aman-dreny tia zanaka.